andro faharoa na deuxième conclave iarahan'ny senita amin'ireo solontenany vondrona iraisam-pirenena ahitana ny firenena mikambana ny bloc fandraisany SADC eto Madagasikara, ny vondrona européenne, ny OIF, ny COI, ireo mpahay lalàna iraisam-pirenena ary ireo masoivo vahiny isan-tsokajina. Nanao tatitra ireo tombanezaky ny asa efa vita mahakasika ny fifidianana ny senita androany ary izao fampidinihiny izao dia tsy midika mihitsy ho fanemorana ny datim-pifidianana. Antony zany dia fatatsika iarahantsika malala hoe anao évaluation générale etika hijery tombanezaka ny zava-bita rehetra ampalalana ny zareo na eo amin'ny lafiny ara-teknika zany na eo amin'ny lafiny ara-bola aloha zany tsy teteny le hoe mihemitra fa rainao no milaza hoe fifidianana mihemitra dikan'izay zany dia efa misy ny convocation des électeurs ka rehefa misy ny convocation des électeurs raha manemitra fifidianana dia mitady ny hoe cas de force majeure tsy izay zany ny henantsika zao fa ny fijerentsika hanitsihana raha ohatra ka tokony ahitsy ny pitsopitsony rehetra ao anatin'ilay calendrier électoral. Zay zany zay actualisation du calendrier électoral zay no votoatiny hojerena inona ny tokony hojerena zay satria hentsika teo hoe alohan'ny fifidianana misy zavatra be dia be andalovana na ny liste électorale fotsiny aza mandalo lalana be dia be alohany atongavany amin'ilay arrêtage définitif. Nambarany ihany koa fa misy ilay antsoina hoe code électoral izay tsy maintsy arahina mandritra ny fikarakarana sy fanatanterahana ny fifidianana. Manana délai légaux koa tsika ao anatin'ny code électoral izay tsy azo anoarana dia iarahanay mandinika amin'ireo experts internationaux ireo hoe inona no azo atao amin'io délai io izay ataoko hoe za tsy miteny hoe vato misakana fa tsy maintsy arahana satria voalaza ny didy mandalana momba ny fifidianana na misy na tsy misy mbola tsy nahita aloha olona mitady jurisprudence olona mitory any amin'ny fitsarana satria tsy voasoratra ao anaty liste électorale ny anarany nefa misoratra ao anatin'ny code électoral tsika io tsy azo ialana zay zany le délai légaux izay ipetrahana le liste électorale amin'izao fotoana. Mangataka ny hevitr'ireo vondrona iraisam-pirenena ny senita arak'izany ary apetrany amin'ireo mpahay lalàna iraisam-pirenena ihany koa ny mahakasika ny fandaminana sy fanatanterahana ny fifidianana solombavam-bahoaka sy filoham-pirenena. No mafisy ny senita hatrany fa tsy miova ny datiny 20 Mai ho avy izao. Baraingo kosa ny hoe fifidianana inona no atao mialoha ho fantatra raha ampitso ny vala.